Ny lalàna moa mahalalàna azy ary tenena ombenombena dia lalàna natao ho an'ny rehetra général, lalàna natao tsy hanavana n'izaniza, impartial, impersonnel, izay ny mahalalàna ny lalàna. Ka iny lalàna mahakasika ny fampihavanam-pirenena iny dia tsy natao anipikiliana na koa hoe anaovana anjorom-bala ny olona izatsy na ny olona roa, fa natao indrindra amin'ny fampihavanam-pirenena azy dia natao miteraka izay ainga vaovao izay mba isy ny tena fampihavana eto Madagasikara. Fa lalàna moa iny amin'ny mahalalàna azy, lalàna dia misy ny mahatsara azy lalàna koa afaka mivoatra fa ny tena zava-dehibe dia hiainana izany fampihavanam-pirenena zany. Tsy vita ny lalàna fotsiny fa ny fahavonona ny tsirairay, ny mpanao politika, ny fiarahamonim-pirenena, ny atoko vavahana na ny olon-tsotra aza hiaina ao anatin'izay fampihavanam-pirenena zay, izay ny zava-dehibe. Ka inoko marimarina fa fiatombohan-javatra iny fahalaliny lalàna iny marina fa mbola lavitra ny lalana izay holalovan'iny lalàna iny, mbola andalo any amin'ny fisarana volana-panorenana rehefa avy eo rehefa azo fikatoavana any izay vao mahakany amin'ny filoham-pirenena zany anaovana promulgation. Fa raha lany soamantsara zay ny darina lany soamantsara iny lalàna iny dia veriko fa point de départ iny no iangatsika zany mba isin'ny fampandrosoana indrindrindrindra fampihavanam-pirenena marina eto Madagasikara ka ampanjakatsika ny soatoavina malagasy satria izay ny zava-dehibe miaina ao anatin'izay fampihavanam-pirenena zay zany malagasy tsirairay. Ka androany efa nanome baiko ny tompona andraikitra rehetrarehetra tsy tokony hisy tsony zany. Tsika zao fa efa hiaina ao anatin'ny fetiny krismasy farataona taom-baovao ary tsy izay ihany fa zay zavatra zay tsy maintsy ahitana vahaolana, tsy maintsy zaraina aminareo inona nahatonga ny olana. Ny olana mbola eo foana ny tiako tenena hoe tsy tokony fampijery arina tava tsika, misy na tiana na tsy tiana, misy ny ataoko hoe ny fandanina foana zany teo amin'ny izay fividianana gazoaly tsy fahaizana mifehy an'izay zavatra zay. Fa amin'izao fotoana zao misy kosa ny fifehezana ny dépense izay olanina amin'izany gazoaly zany satria tsy délestage économique tsony zava-misy amin'izao fotoana, tsy délestage technique tsony zava-misy fa saika mandeha daholo ny milina rehetrarehetra fa délestage économique. Ka ao andany eo andalam-panaovana recadrage in'izay amin'izao fotoana zao misy ny ezaka tsy maintsy atao eo anivon'ny JIRAMA indrindra zava-misy ary zay zany ny antony tiako tenena hoe tokony tezaina daholo tsika mianakavy, efa manome donner le temps, efa manome karazana efa manambara zany ny lalakombana ny gouvernement amin'ny alalan'iny fanomezana famoahana iny didim-panjakana mahakasika ny hoe manomboka zao ho andreo olona zay mbola sa mangalatra ny jiro dia hiarany figadrana. Zay zao efa ezaka anankiray fa tsy ampy zany be dia be ny facture izay tsy recouvre zany eny amin'ireny mpanjifa reny zany eo anivon'ny JIRAMA. Misy ezaka tsy maintsy atao, dia koa ny ezaka eo amin'ny fandandanena foana. Ohatra ny tsika eto Antananarivo zava-misy aloha io le changement climatique tsy fanomezantsiny nizaniza fa resaka étiage, izany hoe zany efa ambany loatra iva loatra ny rano eny andekalefa amin'izao fotoana zao dia lasa tsy mihodina tsony zany milina maromaro izay tokony hihodina mahazatra, fa amin'izao fotoana zao ny milina ray amin'ny telo no mihodina. Dikan'izay tsy maintsy mampiasa gazoaly misimisy kokoa, somary very kely le prévision eo, tsy maintsy mampitombo ny fandaniana. Kanefa na eo zay zavatra zay tsy manana excuse zany tsika mianakavy fa tsy maintsy mitady vahoana satria zay no andrasan'ny vahoaka amintsika, zay koa zany toromarika filoham-pirenena. Ka tsy maintsy hitady fomba rehetra ny gouvernement hialana amin'izay olana madinidinika zay mba tsy hiaina ao anatin'ny amateurisme lava zao fa mba zavatra professionnel mba hialana amin'izay fahatapahany jiro lavariny zay. Ka za eto zany tsy fampanantenana ny hafa baiko ny miko tsy ekena ntsony zay fahatapahany jiro zay fa tokony handeha ara-dalàna manomboka androany ny jiro eto Antananarivo. Zany tsy midika tsy ndraindray io no zavatra mety hisy zay ndray tenenanareo ana fa raha ohatra hoe misy fahatapahana kely noho ny toetrandro 5 minutes na 2 minutes reny zany tsy délestage reny, fa le zavatra fahatapahany jiro lava reny reny tsy azo ekena ntsony fa ao andalana fandaminana zay tokony atao rehetrarehetra zany firapanjakana. Ary miezaka ihany koa zany ny ao amin'ny JIRAMA zany mba hanetsemana ny banka indrindrandrindra mba hialana amin'izay mety fandanindaniana indrindrandrindra amin'ny fampidirana ny vola amin'ny alalan'ireny facture non recouvrer iny zany.